Nitondra ny fomba fijery ndry manoloana ny anatanterana ny fifidianana be ny tanàna Andriamatova vao Benjamin ho an'ny tipana politika ity dia tsy tokony rotorotoana ny fanatanterana izany fifidianana izany ary mila apetraka mazava tsara ihany koa ny andraikitry ny vondrom-bahoaka Itsinjara-Pahefana. Fifidianana moa inona ny maharatsy azy ary zavatra tsy maintsy andalovan'ny mpitondra eo anivon'ny firenena anankiray ny simby fifidianana fa ny zava-misy hatramin'izay ka hatramin'izao matetika indray le vokatra ny fifidianana miteraka korontana indrindrandrindra amin'ny tany andalam-pandrosoana ohatrantsika Madagasikara. Inona ny antony? Raha tsy fanomanana ve, raha tsy fandrindrana ve, sa manahoana izy miteraka korontana? Ka io fa ady hevitra matetika ny verimberina tatoato na tonga anay miteny rehefa misy mba manontany hoe mba tonga ny fifidianana zay ataotsika mba ho voarindra tsara, dia nankasitrahako aloha reny dinika ny fanaovana teny amin'ny CCI Ivato reny momba ny fanapariam-pahefana, satria rehefa iresaka be ny tanàna ianao mba tsara faritana mazava tsara amin'izay ny tena anjara andraikitra isaky ny ambaratonga ny vondrom-paritra misy hoe aiza ho aiza ny anjara andraikitra ny be ny tanàna raha ohatra izy any be ny tanàna ny ambanivohitra, aiza ho aiza ny anjara andraikiny raha ohatra izy be ny tanàna eo an-tanàn-dehibe. Ary io tsy hoe miditra amina resaka hafatsika fa efa tafiditra anisan'le fampihavana ny pirenena tadiavan'ny président hapetraka. Raha ohatra ka tsara fipetraka ny rafitra ifezay be ny tanàna tonga eo misy